Vao shampoing, Tilbury Query. Vaovao, vao shampoing citron, papaye, citron, amin'ny sachet tavoahangy. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vaovao shampoing, sardine Annie, Soca Vitre, Manultano ni Vaovao. Bon, ina ntaontsika gadao amin'ity taona ity. Ny anahy ty tranquille, za koa manana tomobile. Na koa saribakolo mahafatifaty be. Tian'ny ankizy vavy kely ty a. Maty tsy mivo zany e, fa tsisy zavatra fa. Iza no monja ny dadabe noely. Soca Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soca Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soca Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Naturali, coco zato isanjato. Vao coco. Si miparitaka. Vao coco. Si manduto. Sady mora hoentina. Vao coco. Azo antoko. Vao coco. Tsara kalitao. Vao coco. Tsy matahotra orana. Tsara. Vao coco. Ok. Ya. Mora ampiasaina. Vao coco. Vao coco. Tsara ho zao. Zato ariary. 12 ans déjà. Université privée habilitée par l'État vous propose filière Informatique de gestion, multimédia et communication, management des affaires, management du BTP. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale. GSI TOS, droit 0 arrière, écolage 40 000 arrière. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. au GSI Antananarivo 034 60 543 90, GSI Analake 033 12 606 92. Tongolo voatetika, miavaka kotomila, paty, ampio sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafizo amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia, ampio sardine Annie. Vita ny sandwich. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Iomba amin'ny fiain'Andriamatoa Erajonary Mampianina, filohan'ny Repoblika Madagasikara, Andriamatoa Kolo Prime Ministre, ny misy mpanjakana misana amin'ny fotodrafitrasa, ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany, ny ministra ny asa vaventy, ny ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro, ny ministra ny atany sy fitizara-pahefana, dia manotra ho anao ny Kongresy Malagasy momba ny lalana sy fitaterana, andian'ny fahadimy, ny 9 7 8 Novambra 2024 ao amin'ny CCI Vato. Ahitanao trano eva isy fampirantiana ireo sehatra rehetra mahakasika ny lalana sy fitaterana, fiofanana arak'asa sy fizarana traikefa momba ny fanamboaran-dalana sy ny fikojagojana ny lalana. Isy mpanakanto malaza ho avy anafana ny fotoana isan'andro. Isy fanentana sy loka marobe ho zaraina, tsy misy vidim-pidirana. Ny lalana sy ny fitaterana, fitaovana mahomby, entina miady amin'ny fahantrana. Sponsor officiel BIT IMO, Colas, BOA, Airtel, Total, SPAT. Partenaire officiel Zidex, Technet Group, Sogia. Sponsor Groupe Gigi, Henri Fraise et Fils, Materoto, Vivo Énergie, Jovina. Ny ray novambra ka hatramin'ny 1 décembre, tombola lehibe miaraka amin'ny tranombarotra Baolay, mety azahoana télévision 3D Changong 42 pouces sy réfrigérateur iSense. Tsotra ny fandraisana anjara, mividy entana 100 000 ariary dia mahazo ticket tombola iray. Tsy ireo ihany fa mbola maro be ny loka ho zaraina.
tonga avaingana ary manatona ny tranombarotra baolay amin'izao farany taona izao sao ianao no azo an'ilay télé goavambe fisariana ny raika amin'ny telopolo desambra baolay ny tsara trano. Une grande promotion pour tous les clients chez Lefmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Des cadeaux surprises attendent les clients pendant cette promotion. Lefmet, Anoussat. Raharahara valomanana mivady antony ara-politika andraray hitazomana ireo mpiasan'ny ACM. Araka izany ny fanjakana no manenjika azy ireo ankehitriny ary tsy nanony fanenjehana intsony ny orinasa ACM. Io nambara fianakavian'izy ireo androany. Etsakilany miantona indray ny fiakaran-dravalomanana fitsarana. Vavolombelona Madanga kosa no niterena mba ahafahana misambotra andro Ramarkomba ho ny fianakaviany androany. Tsy nahazoam-baovao ny ministeran'ny fitsarana. Inona ny zava-misy eo Ambotsirolotra ao? Fantatra fa tsy mifankahazo ireo olona akaiky ny filoham-pirenena misy hatramin'ny ainga ankehitriny. Loharanom-baovao maromaro nanontanianay mpanao gazety no nanamarina fa raikitra ny ady fity amin'ny filoham-pirenena ankehitriny. Misy fiantraikany amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra maro izany amin'izao fotoana izao. Mizarazara ny ao an-dapa, mitohy kosa ny delestazy, ny fahatapahan-drano, ny tsy fandriam-pahalemana sy ny faharatsian'ny lalana. Vita sony ny fanomezan'ny Europeanina vola entina miasa ny sehatra ny fahasalamana, fandriam-pahalemana ary ny fanjakana tsara tantana. Mitetina 7,9 miliara ariary ity fanampiana ara-bola ity. Ankoatra izay, vola tsy averina mitetina 7 tapitrisa euro no natolotry ny AFD. Entana lany daty afaka 12 andro na ray vola na ray ela indrindra, ireny no mandrafitra ny 7 isanjato ireo sakafo mitobaka eny an-tsena ankehitriny. Entana namidy mandritry ny taona ary tsy maintsy alefana mora aza ny sao lany daty any amin'ny magazay. Entana karana avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Miandry volavolan-dalàna ny fanaraha-maso azy ireny hoy ny ministera. Araka izany, mipetraka ho safidy ho an'ny tsirairay hoe anjifa na sy tia anjifa azy ireny. Maresaka avy any ivelany any États-Unis, banga iray ny toerana ao Pentagone, nametra-pialana i Cheikh Hagel, sekretera eo anivon'ny voamera amin'ny filaminana. Sakasitrahany ny hanon ady amin'ny fanoherana ny jihadista ao Iraka sy Syria, fanapahan-kevitra izay nankasitrahany ny fanjakana islamika. Ny andidin'izay avy hatrany. Ankafaliana trano tomboky lasy tsongovavy ny tsy tiany indray tokantrano amin'izao takarivo izao. Miara-banao ary manasanao indray anaraka ny fampahalambo eto amin'ny fahitalavitra ny Kolo TV hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejy politika avy hatrany raharaha valomanana tsy fantatry tsony izay tena marina momby ity raharaha ity. Mivaova ihany koa ny vaovao azo mikasika izany isan'ny voarorota amin'ny fidiran'ity filoha teo aloha ity. Teto Madagasikara ny mpiamana manokana azy teo aloha Jean-Marc Komba sy ny mpiasan'ny ACM miisa 4 vavolombelona sandoka nendrikendrika ny Jean-Marc Komba ny fanambarany ny fianakaviany androany. Afera politika ihany koa no hitazomana azy 10 rahalahy ireo any Antsirana raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Aron fanatedina. Ny 4 ny volana Oktobra farany teo ny voasambotra i Jean-Marc Komba. Firaisana Tsikombakomba tamin'ny fidiran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no niampangana azy tamin'izany. Raha ny vaovao azo avy amin'ireo fianakaviana nefa dia tsy voahaja ny lalàna tamin'ny samborana azy. Tsy noenona ireo vavolombelona no terena iapanga azy no noenona hoy ny fianakaviana androany. Ny amiko zany dia izay zavatra henoko sy zavatra hitako ny teneniko dia tamin'io fotoana io rehefa nanatitra azy teny dia rehefa nandritra ny fotoana fanaovan'izy efa mianaka veloma moa zany
Mivady moa zany tsy hitantsony izay nalovana azy ao anaty difotry ny ranomasy ilay zazakely tsy malala ininona dia za zany a no nolazainy monsieur Jean-Marc Comba izy mihitsy no teny tamiko hoe victime na faux témoignage izy fa nisy olona niterena ilaza fa nahitana tany amin'ny aéroport izay ny teneniny anahy. Isan'ny voaroiro tamin'ity raharaha ity ihany koa ny mpiasan'ny ACM efatra tany amin'ny seranam-piaramanidina Antsirabe. Ireto farany izay efa ho iray volana ihany koa izao ny voafonja any Antsiranana. Tany am-boalohany fitorin'ny ACM ny isamborana azy ireo, efa niova ho antony ara-politika indray izany ho iatrany ny ireo fianakaviana. Dia tiako ampiana kely ihany koa ngambany fa nandeha tao amin'ny ACM izay tamin'ny maly na ny tany vaovao izany satria any moa izany ny azonay andehananay satria zareo mpiasan'ny ACM dia tsy dia mahalala vaovao zareo dia zareo ACM izany nanamafy tamin'ny maly fa tsy zareo no mitory an'ireo mpiasan'ireo fa io izy tena ao amin'ny fanjakana mihitsy no mitazona ny zareo fa tsy zahay. Dia izay zany tena mampalahelo anay lasa tsy hitanay intsony izany izay atao tena tsy hitanay intsony hoe ahoana na ahoana ny ataonay. Tsy mbola nahazo vaovao marim-potitra mikasika ireto olona 5 voatanana Antsiranana noho ny raharaha lavalmanana ny fianakavian'izy ireo izao. Tsy nisy tohany intsony ihany koa ny raharaha-pitsarana mikasika azy ireo. Fanontaniana mipetraka ny hoe inona ny tena tanjon'ny fanjakana amin'ny fitazomana azy ireo. Ry ihany koa fa tsy maintsy hiandry ny fampihavanam-pirenena vao resahana indray ny momba azy ireo. Momban-dravalmanana marika fantatra fa niverina ny todi-doha aty Antananarivo ireo mpisolo vava azy 3 lahy tokony hiatrika ny fakanam-bavany sy ny fanadihadiana an-dravalmanana. Miantona indray araka izany ny fiakaran-dravalmanana fitsarana. Inona kosa ny zava-mitrango Ambohitsiroitra fantatra fa tsy mifankahazo ireo olona akaikin'ny filoham-pirenena misy ady hatrano miainga ankehitriny loharanom-baovao maromaro nanontaniana mpanao gazety namarina fa raikitra ny ady fitia amin'ny filoham-pirenena ankehitriny. Misy fiantraikany amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra maro izany amin'izao fotoana izao mizarazara ny ao an-dapa matao an-dahatsoratra Henikaza Rakotomanantsoa. Mizara na ireo minisitra HVM na ireo tandapa akaikin'ny filoha Rajonaromampianina manomboka mivoaka ankehitriny ny adatrano eo amin'ny sampanoana ny filoham-pirenena. Isan'ny fototry ny tsy fitovy-hevitra raha ny vaovao nangononay ny famahana ny olana delestage. Tsy mitovy hevitra ireo sampanapahefana amin'ny famahana ny olana araka ny loharanom-baovao iray akaikin'ny pro nasionalin'ny HVM. Io ve ny antony mampitarazoka ny famahana ny olana delestage? Ry ihany koa fa ifandirana ankehitriny ny fomba andrindrana ny fampiasana ireo vola be aide budgétaire avy any ivelany. Samy te hahazo ampahany betsaka amin'izany avokoa ny ministera. Misy minisitra tsy mifankahazo ireo samy HVM araka ny fanadihadiana nataonay. Samy teo tsara endrika eo anatrehan'ny filoham-pirenena ka raikitra ny ady mangatsiaka. Ireo mpikambana HVM sasany tsy mifanorona amin'ny mpikambana HVM hafa. Ireo député HVM sasany tsy mahafantatra akory fa misy hetsika ataon'ny fitondram-panjakana na ministra HVM iray any amin'ny farim-piadidiana na alany azy. Rehefa hatramin'ny fakana audience amin'ny filoham-pirenena sy ny fitondrana mpamatsy vola na investisseur dia hiadivana mafy ao Ambohitsiroatra ao. Misy antonta taratasy maro no re ankehitriny fa mikatso amin'ny ambaratonga aty ambany fa tsy tonga amin'ny opelan-tanan'ny filoham-pirenena. Mitombona ve ireo vaovao ireo sa inona ny marina mahakasika izany? Mirindra ve ny asa ao an-dapa ao? Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao manoloana ny hitarazoan'ny famahana ireo olana miantraika amin'ny fiainam-bahoaka isan'andro kanefa tsy misy fandraisana andraikitra hitan'ny mponina mivantana momba izany. Toy izany ny olana jiro sy rano, ny fandriam-pahalema, ny fansimbany lalana, ny pesta sy ny sisa. Lafim-baovao hafa kosa indray atao anatin'ny 10 andro manomboka androany andrasina ny voany didim-pitondrana mampiantso ny fandrotsahana atao taratasy ho an'ireo mpitsara izay maniry ny ho mpikambana ao amin'ny haute cour de justice na dia mitarazoka aza ny fifidianana be ny tanàna izay ivoany ireo mpifidy lehibe ahafana mifidy loholona azo ajory ity androm-panjakana ity ity androm-pitsarana ity izay antony iray ahafana mangataka ny fanonganana ny filohan'ny repoblika 12 volana aoriana nanaovany fianianana. Ny andindiny izay vetrany. 2 volana katroka androany sisa mila mijoro ny haute cour de justice raha tsy izany azon'ny solombavam-bahoaka angatahana ny fanonganana tsy misy fepetra ny filoham-pirenena. Hatramin'izao tsy mbola hita taratra ny fanombohan'ny fananganana izany. Araka ny hita ao amin'ny 930 ao amin'ny lalam-panorenana 120 ireo mandrafitra ny fitsarana avy na ny haute cour de justice. 5 mpitsara, 2 solombavam-bahoaka tompo-toerana, 2 mpisolo-toerana. 2 avy mpisolo-toerana sy tompo-toerana avy amin'ny filan-kevitra ambony mampananja ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana, ary 2 mpisolo-toerana sy tompo-toerana avy amin'ny antenimieran-doolona. Ireo androm-panjakana 2 farany ireo izay mbola tsy misy ankehitriny. Fifidianana ireo loholona izay tsy maintsy miandra ny fahavitan'ny fifidianana kominaly. Raha ny voalaza ao amin'ny 17 lalam-pandrena nefa dia azo anonganana ny filoham-pirenena ny tsy fijoroany ity androm-panjakana ity.
azo atao zany a no hoe manongana azy na hoe déchéance zany raha sanatry mivavy zany kesy tafatsangana lay haute cour de justice a ohatra angamba amin'ny 9 janoary a 2010 amby 2000 dia amin'ny zay fotoana zay a de io andinina fahenina amby 70 amby 100 ihany a no nanome fahefana manokana ny fisarana avy banapandrehana hoe anongana na tsy anongana ny filohan'ny république zany zay hoe tsy natsangana le haute cour de justice tao anatin'ny fiapotoana raha zany lalam-pandrehana. Efa re ihany koa fa efa miainga indray ny dingana rehetra ananganana ity androm-pitsarana ity, izany hoe andringa indray toy izay efa hita tamin'ny fananganana ny HCC ihany koa ny fananganana azy. Tsy nahazonina valiteny mazava kosa nefa ny ministry ny fitsarana raha nanontaniana mikasika ireo mpikambana andrafitra ny haute cour de justice. Eo anatin'ny constitution ihany vato hoe ny haute cour de justice mitsara ny firenena raha misy hoe dia mitsara koa izy a ny constitution nationale HCC ny ministre misy koa zany a manao ka zay no tonga processus dia fa mpanaovana azy tsy zao atao noho ny amehana indray ve ny fametrahana ity haute cour de justice ity amin'ny ora farany. Nitovy tamin'ny fananganana HCC sy ny fifidianana ny filohany izay tokony mbola niandry ny fijoroana teny mirandoolona. Misy anefa ireo androm-panjakana izay tereny lalam-pandrenana ny fananganana azy nefa tsy mamaiky ny mpitondra ankehitriny toy ny filan-kevitra ambony mampananja ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana. Maiky amin'ity resaka demokrasia sy ity resaka tany tandalana ity ve ny fitondram-panjakana ankehitriny? Raha ny fijoroan'ny ireo rafitra voalazana lalam-pandrenana ireo no marodrefy jereny na tsy manaja izany takiny anaka maso araka ny fiananana natao ny mpitondra fanjakana. Izay ny vaovaon'ny politika tamin'ny tianio ity feo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana kosa indray nandeha ny resaka fa hoe ampiakary eto Antananarivo ny ampahany amin'ireo voalaza fa dahalo ny ovafo. Tsy mbola nanamarina ny fisiny izany aloha hatreto ny avy eo anivony izy andarimary-pirenena na izy tokoa ireo olona hiakatra eto an-drenivohitra ireo na tsy raha nisy resaka mandeha manodidina ny 2,000 eo izy ireo no avy eto ary joro vavolombelona no antondiany. Etsy andanin'izay kosa mbola mirongatra ny fanafiana sy ny fitsaram-bahoaka any amin'iny faritra androiny amin'izao fotoana izao tsy milamina ny tany. Omaly dahalo raindahiny iray no voasambotra ny andrimasom-pokon'olona tao amin'ny komina ambanivohitra Tanimora distrika Anambovombe raha ny fanazavany kompaniany zandarmaria avy any an-toerana niara-ny fitsaram-bahoaka io olona voasambotra io ary tsy namela ny fokon'olona raha tsy maty no doran'ny olona tamin'ny kodiarana 7. Fa izay koa ny dirantsika eo amin'ny pejy toe-karena nandatsy naneho hevitra mikasika ny famahana ny olana ny délestage ny minisitra ny fitantanam-bola sy ny teti-bola raha nanontania ny mpanao gazety io arivo io olana ara-bola amin'ny famatsiana angovo no mianjady amin'ny orinasa mpanjakana Jirama tsy fantatra arak'izany va olana ara-bola hoentin'ny fanjakana mahanjany. Fanatetiny. Vola mitetina 7,700 faingo 9 miliara ariary no natolotry ny vondrona Europeana ny fanjakana malagasy. Izara ny fanomezan'ny vondrona Europeana ity vola ity, omena amin'ity taona ity ny 5,70 tapitrisa euro na ny 900 miliara ariary, ary omena mandritry ny taona 5,40 ny 13,70 tapitrisa euro na ny 2,70 faingo 9 miliara ariary. Isan'ny laharam-pahamena ny pesita ny fandriampahalemana amin'ny fampiasana ity vola ity. Ny lara-pamena tsika metraka ny lara-pamena miaraka amin'ny zareo ary araka ny sako amin'le teloka fahatelo teo ny fahasalamana nisany zava-dehibe zay anampiany zareo tsika dia tafiditra anatiny io ny fanatsarana ny fahasalamana ny Madagasikara. Ny fitondram-panjakana aloha fa miemitra nampely izy fa raha tokony izy ny appui budgétaire zany malalaka ny appui budgétaire fantatsika fa ny nandamina tany atsimo dia ny gendarme ary ny gendarme raha resary teo any ambanivohitra no anisany azo tombotsoa amin'ny fanampiana amin'ny vondrona Europeana. Voalaza fa tafiditra ao anatin'ny fananganana ny toe-karena na ny relance économique ny fampiasana ireo vola ireo. Efa nisy ilay vola 2,20 miliara izay natokany prime ministre ho an'ireo nambara fa dahalo ny ovafotany atsimo. Mbola iampy indray izany izao ny vola entina anatevenana ny fandriampahalemana ny an-toerana, anampiana ny fanjakana amin'ny dingana anarenana ny toe-karen'ny firenena izany teti-bola izany. Ankoatr'izay, isy ny fanarahamaso akaiky ny fampiasana ity vola ity ary isy apahany atao anatsarana ny
ny fanjakana tsara tantana sy ny fitantanam-bola mangarahara. Io ariva io ihany koa etsekilan'izay no tontosaina ny fanaovan-tsony teo amin'ny agence française de développement sy ny fanjakana malagasy izay nahazoana vola sy averina mitetina 400 tapitrisa euro ampiasain'ny fanjakana eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, ny fampianarana ary ny fanampiana ara-tsakafo. Fa efa andresaka ny olana ny délestage ihany sika teo taorian'ny fanarahany ministry ny angovo iray volana lasa izao ny roso tamin'ny fampitaovana milina manana ny olan'ny herinaratra ao amin'ny fatra Toamasina ny fanjakana tsy nahava olona nefa izany mitohy hatrany ny fahatapahany herinaratra indrindra fa ny avy any amin'ny faritra. Tokony hijery vahaolana amin'ny alalan'ny fampiasana angovo hafa ny fanjakana hisorohana amin'ny olan'ny délestage lavareny fanatetiana. Ny herinandro lasa teo no nahazo milina vaovao ny tao amin'ny faritra Toamasina. No hevery maro hamany olana délestage any atoerana izany. Tsy nahita mpivoarana nefa ny délestage ary nitomba araka izany ihany koa ny fitaranana voaray avy any an-toerana. Adiny 3 raha ilay indrindra no mandeha ny herinaratra any an-toerana. Araka ny fanazavana, tsy ny milina ampiasaina no olana fa ny famatsiana ara-tsolika ireo milina ireo. Miakatra hatrany ny vidin'ny solika ka izany no tsy ahafahana miantoka ny tsara ny délestage. Le fanatantaran'ilay mégawatt amin'ny fanjakana iny dia hatramin'izao nefa tsy hoe nanahoana ilay izy. Ny jiro tapatapaka omaly saika tapak'andro manontolo dia androany izy tapaka adiny iray dia miverina kely dia tapaka misy adiny roa indray dia miverina kely. Tapaka jiro dia mahazo apelina zany fa tapaka indray jiro e. Mbola tsy fiovana mihitsy fa tsy io zany tsy fantatra mazava inona marina ilay zava-misy tena tsy fantatra intsony. Zareo koa tsy afaka tsisy manaiky manome vaovao. Tena miamorongatra mihitsy araka. Maro ny vahaolana ara-teknika efa naroso amin'ity olana délestage ity. Raha tsy hivina, ny 4,420 ny trosa tsy voalohan'ny orinasa jirama tamin'ireo orinasa mpamatsy-solika no voaterina alohan'ny tahirim-bola mpanjakana. Trosa izay mitetina 3,7 miliara ariary. Teo ihany koa ny fanoloana ny gazole au fioul ampihenana ny saran'ny kilowatt ilaina. Tokony roso amin'ny fampiasaina ireo angovo azo avoazina araka izany ny fanjakana hirosoana amin'ny vahaolana maharitra amin'ity olana délestage ity toy ny énergie éolienne, hydraulique ary photovoltaïque. Zavatra hitako sy tsapa ny fampiasana n'io centrale thermique io dia tsy vahaolana mihitsy ary tsy hitondra vahaolana ho antsika eto Madagasikara. Na manafatra gropy anarivo ny ara dia olana hatrany satria ny carburant dia tsy maintsy hiakatra. Ka raha ny fiheverako azy dia tokony hitady vahaolana ankoatra ny centrale izay fampiasaina amin'izao ny fitondrana. Zany hoe tadiavana ny énergie solaire ou ny énergie éolienne sy ny sisa izay hita hoe mba hita ho ambany kokoa ny vidiny raha ampitahaina amin'ny centrale rehetra izay mampiasa carburant. Faritra maro eto amin'ny firenena no taraina amin'ny délestage. Na ny eto an-drenivohitra aza efa mitovy amin'ny faharetan'ny fahatapahana. Isa mitaraina mafy ny amin'ny faritra Toliara. Adiny 24 ora no tapaka ny jiro any an-toerana. Mitombo adiny 9 ny fahatapahan-jiro ankehitriny ho any manodidina n'Antananarivo renivohitra. Adiny 2 hatramin'ny adiny 3 ihany koa ny fahatapahana ho an'ny faritra samihafa eto an-drenivohitra. Tsy mitovy ny vahaolana rosin'ny fanjakana amin'ity resaka délestage ity rehefa ataony ka tsotsotra dia hita fa omena tombon-dahiny kokoa ny renivohitra mitaha amin'ireo any amin'ny faritra amin'ny famahana izany. Mitony fimemena ny mponina noho izany. Mangina kosa ny jirama sy ny fanjakana amin'ny ankapobeny. Faraky ny fanarahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao entana lany daty afaka 10 andro na iray volana raha elindrindra no mandrafitra ny fitoporisan-jaton'ireo sakafo mitobaka eny an-tsena ankehitriny entana namidina andritry ny taona ary tsy maintsy alefa namora aza sao lany daty any amin'ny magazay. Entana karana avokoa ny akamaroan'izy ireny miandro volavolan-dalàna ny fanaraha-maso azy ireny ho ny ministera. Araka izany mipetraka ho safidy ho an'ny tsirairay ny hoe anjifa sa tsy ireny entana efa akaiky ho lany daty ireny. Fanadiny Michel Aranardzon. Amin'ny vidiny latsaka hatrany amin'ny 500 izy ireny matetika mora dia mora, mety hitovitovy vidy amin'ny any amin'ny magazay ihany koa. Mitobaka eny an-tsena ireo sakafo vita avy any ivelany isan-karazany, toy ny vatomamy, ny biscuit, ny jus sy ireo maro hafa. 400 izy ireny no vita karana. Raha ntsikaritra tetỳ an-tsena, efa nitombotra ny mahalany daty azy ireny. Misy amin'izy ireny no efa amin'ny ity volana ity no lany daty. Manamafy izany moa ity mpivarotra iray ity. Le resaka le entana midina eto aloha zany dia avy any amin'ny grossiste avy any amin'ny karana. Ary io tsy misy lany daty mihitsy ny entana midina eto. Fa raha ohatra hoe misy zany hoe lany daty zany tsy dia hoe tonga dia lany fa mbola hoe ray volana mbola azo hoanina
vent zany iny zay afaka midina iny. Manoloan'izany mampametram-panontaniana ny fandraisana andraikitra ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny. Sanatria efa nariana ankolaka an'ireo entana efa mitady ho lany daty eny an-tsena izay fantatra fa ny saramabe-bahoaka no tena manjifa azy ireny. Raha ny fanazavana azy tsy mbola misy ny lalàna mifehy izay fanafarana entana izay, ary tsy misy ihany koa ny lalàna mametra no hoe firy volana mialoha ny tokony ho tonga eto an-toerana ny entana amidy. Tsy misy aloha ny lalàna mametra hatreto no hoe tsy maintsy 3 volana na 2 volana no miditra amin'ny sistantsika ny entana. Fa izahay kosa amin'izao fotoana izao dia mpamola volana ny tetikady momba an'izay miaraka amin'ny ladoany sy ireo teknisiana maro samihafa hametra amin'izay daty izay eo amin'ny fidirany. Dia efa mampitandrina sady izany izahay eto fa tsy andefitra mihitsy eo anatrehan'ny mety ho fatratraranay andreny. Ray volana tsy ahatongavan'ny fetin'ny krismasy, tokony hitandrina ny tsirairay amin'ny sakafo tiany eny an-tsena, mahafaty ny fihinanana sakafo efa lany daty. Tena mety hahatonga an'izay zavatra ety koa satria ny antony misy élément chimique anatin'ilay zavatra iny sy resaka toksika koa dia mety tonga amin'izay zavatra izay amin'ny fahafatesana izay mihitsy. Ka izay mila hoe mila mailo izany amin'ny rehefa mividy entana maromaro ohatran'ireny, rehefa tobaka ohatran'ireny entana dia mila mailo. Eny amin'izao fety izao tokoa tobaka tokoa ny entana ary zavatra tokony atao fepetra raisina zany mila mijery datin'ny déperruption an'ilay entana mihitsy. Manodidina ny 200 ny isan'ireo mpanafatra entana eto Madagasikara. Raha mikasika ireo entana ilaina amin'ny andavanandro, ny volana Oktobra lasa teo, 120 no nanafatra PPN natobaka eny an-tsena mandritra ny faran'ny taona. Raha ny salanisa avy amin'ny ministeran'ny varotra, amin'ny ankabeny ny mpandraraha iray eto amintsika rehefa faran'ny taona tahaka izao, manodidina ny 50 taona ny lafarinina hafarana isam-bolana, 70 taona kosa ho an'ny vary ary 70 taona ho an'ny siramamy. Fa mbola hijano eny an-tsena ihany sika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Iray volana tsy hatongava ny fetin'ny krismasy, tsy mbola misy ny fandamina mazava napetraky ny komina mikasika ny tsena eto andrenivohitra ny andro fantatra toy ny isan-taona isy ny bazar de Noël izay ho tanterahana etsy amin'ny tsena ny Mahamasina. Ireo mpivarotra tsy manana toerana raikitra no tena andrasana amin'izany fanadihadiana. Mpivarotra tsy manana toerana raikitra maherin'ny arivo no andrasana amin'ny bazar de Noël 2014 etsy Mahamasina. Toy ny isan-taona maharitra 12 andro ity hetsika ity eto Antananarivo, ka ny 12 Desambra ho avy izao izany no hanomboka ary tsy farana ratsy ny voalohan'ny volana Janoary 12 Isy moa zany ny bazar de Noël izay karakarain'ny Antananarivo mba fitadihan'ny tsena. Misy natokana manokana an'izany eny an-tsena Mahamasina izay efa fanao isan-taona izy io. Ho avy tsy ela moa izany izay rehetra fandaminana sy tsara fantatra sy toromarika rehetra ho an'ny izay tsena bazar de Noël izay. Natao manokana ho an'ny olona tsy manatoerana io ary entanina indrindra izany indrindra atao mivarotra amoron-dalana tony anao amonjy izay tsena faran'ny taona izay. Ny voalohan'ny volana Desambra ho avy izao kosa ny fisoratana anarana amin'izany eny anivon'ny komina Antananarivo. Toy ny isan-taona ihany koa 10 ariary isaky ny mpivarotra iray ny sara-pisoratana anarana raha toa ka 10 ariary isan'andro ny ampatsena. Etsy ankilany, ankoatra ny fisian'io bazary io tsy fantatra mazava ny anjo ireo mpivarotra amoron-dalana amin'ity fety ity. Izay moa fanentan'ny atao aminy zany dia tsy varotana anatin'izay sakatsakana rehetra izay ary anentanana azy ho any amin'ny tsena, amonjy ny tsena, mitady tsena any amin'ny tsena napetraka ny komina ara-dalàna. Ary eo moa izao ny bazar de Noël dia resana hoe misy fandaminana izay andraisana azy ireo manokana antsio ara ho an'izay. Tsisy fiovana kosa ny saran'ireo tikeny an-tsena amin'ity fetin'ny krismasy ity, 300 ariary hatramin'ny 500 ariary hatrany ny vidin'izany arakaraka ny sokajiny entana amidy. Ny teny an-tsena kosa raha toa ka iray volana tsy hahatongavan'ny fetin'ny krismasy, feno mpivarotra isaky ny sisin-dalana. Hatreto aloha izany tahaka ny tamin'ny herintaona ihany ny ovozotry ny fandaminana amin'ity taona ity. Hatreto tsy misy fepetra ho raisina hanamavanana ny fitohanan'ny fiara, tsy misy fepetra manokana ny raisina ihany koa ireo mpivarotra amoron-dalana, samy mandeha samy mitady ny rehetra amin'ny volana Desambra io.
Trangam-piarahamonina kosa no izantsika ny fampalalam-baovao tafakatra 20 isan-jato ireo lehilahy mitaraina hiara-ny herisetratra eto an-drenivohitra raha ny vehivavy no resahana matetika lasa fialokalofan'ny vehivavy maro ny hoe zo ny vehivavy sy miady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Araka ny fanadinana ataonay teny anivon'ny Fokotany teny amin'ny Fokotany Andotapenaka fitarainana 740 no voaray ary lehilahy no 420 amin'ireo. Endrika isehon'izany ny fikasihan-tanana sy ny fifamalina mahery vaika ary ny fandavana iray nofo eo amin'ny samy mpivady. Mitovy kosa ny dingana fandravona na trangana herisetra na lehilahy na vehivavy no ianjadian'izany. Arony fanatetiny. Ity lehilahy ity voarangotra tahaka izao ny tarehiny. Efa niverimberina imbetsaka tany amin'ny Fokotany izy tamin'ny fotoana nazahoany ireto ratra amin'ny tarehiny ireto ka hatramin'izao mbola mamono ihany ny vadiny. Tsy mahasamy maly vadiny io ity lehilahy ity noho ny hoe zony vehivavy sy ny fankalazana ny isan'andro ny ady atao amin'ny herisetra miantra amin'ny vehivavy. Araka ny fanadihadiana nataonay, maro ireo raim-pianakaviana no mitaraina ny anivon'ny fikambanana samihafa sy ny Fokotany ankehitriny, isan'izany ireto raim-pianakaviana ireto ary mijoro vavolombelona amin'ny herisetra ny anan'izy ireo. Mba mikarama ihany zao, miasa ty tany lavitra ty, nefa lehilahy foana le matery vao diso amin'ity herisetra n'le vehivavy ty, zao vao niasa avy agny. Nefa rehefa tonga trano dia zao ny diavany aminazy dia zao le ratra anazy ao na rangoty vehivavy izy zao sy afaka mamaly anazy. Tsy mazaka le vehivavy satria hoe tsy ampy le toebola entinao atokantrano dia any izy ka na manompa na mamono mihitsy ara. Tranga maro ankehitriny no ahafahana manapirofo ny fanararaotana ataon'ny vehivavy vokatry ny hoe misy lanja kokoa ny herisetra manjo azy ireo no ny herisetra manjo ny lehilahy ao atokantrano. Porofon'izany taremarika amin'ny fikambanana tahaka ny SPDTS tsy voatery ny lehilahy nefa no manao fihetsika mety andratra vatana na metreka amin'ny sainy ny anivon'ny fiarahamonina. Izy ireo izay mitombo ankehitriny raha nambarany tompon'andraikitra iray. Amin'ny ankapobeny eo amin'ny 70 isan-jato ny olona marefo dia matetika olona vehivavy ny ao anatiny eo. Fa ny zavatra miseho amin'izao fotoan'izao dia miakatra manodidina ny 20 isan-jato eo koa ny lehilahy izay hiara-ny herisetra ataon'ny vehivavy, herisetra ara-batana, herisetra ara-morary amin'ny alalan'ny taim-bava ozy izy tika, ary herisetra eo amin'ny lafiny mahalasy ny vavavy tsy hoe aolana akory ny lehilahy fa tsy omena firaisana fotsiny lehilahy ho saziny satria ny antony diso lasa miankin-doha loatra ny vehivavy izy no mifahaveresany asa amin'izao fotoan'izao. Isan'ireo Fokotany be mpitaraina mikasika ny herisetra ny etsy Andotapenaka. Fitarainana 740 no voaray mandritra ity taona ity ary ny lehilahy ny 420 amin'izy ireo. Fototry ny disadisy ny mpivady ny fidiram-bola ao tokantrano matetika milaza ireo mitaraina fa tonga hatramin'ny fikasihan-tanana ny fifandirana. Lehilahy zany ety aminay dia miasa isan'andro. Tato vola zany fitaretana sarety, mitomana fasika, dia matetika lehilahy zany tsy mitondra vola mody, matetika tsisy mono karama ndray. Dia tezitra le vehivavy ohatra mita misy lehilahy hoe maratra tonga ety amin'ny Fokotany. Zao moa lehilahy amin'izao fotoana zao moa efa tsy dia mikasa tana intsony satria matahotra ny hoe rehefa mikasa tanana dia herisetra le izy. Efa avy misy mikasa tanana zany. Androany, andro maneran-tany ho any ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy izay tena voaresaka matetika ary ompanany ny fanentanana maro isan-karazany mandava-taona. Aiza ho aiza kosa ny hetsika lehibe ho an'ny lehilahy raha mira lenta no voizina amin'izao vanim-potoana izao. Eo amin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany tsy mirongatra ny alatsasakehitry tsaony be dehibe amin'ireo re matetika tatoato ny mpitandron'ny filaminana rehefa manamarim-baovao ny mpanao gazety aoriany ny fitaraina samihafa voaray mahakasika izany. Tato anatin'ny 3 taona farany kosa nefa 27 no zazavery ka mbola karoy ny taremarika izay manapirofo mandidina ny zaza iray isan'andro no verika tsy ity intsony eto Madagasikara hatramin'ny taona 2024 no avaozina ny ilana amin'ny feny fananganan-jaza eto Madagasikara efa niverina ny fahazoana manangan-jaza 2 volana lasa izay. Antony resony fanapahan-kevitra ny hitandrona ny tombontsoan'ny zaza taorian'ireo trangana ala-jazany rongatra tamin'ny taona 2024. Fanatetiny. 7,3 ireo zaza tsy hita nandritra ny 3 taona farany. 27,3 no mbola karoina hatreto. Ny trangana ala-jaza izay nirongatra ny taona 2024 sy 2025 ary ny faritra voatany no tena nahitana izany. Antony najanona ny ministeram-pona ny fahafahana manangan-jaza 7 taona lasa izay. Ankehitriny kosa nandray fanapahan-kevitra ireo tompon'andraikitra hanamafy ny fepetra sy ny lalàna mifehy ny fananganan-jaza na ho an'ny samy malagasy izany na ho an'ny vahiny manangana zaza malagasy. Ho an'ireo ivitoerana manangona zaza atsangana ny hamatotra ny fepetra ahafahan'izy ireo manao ny asany.
tsy maintsy mahazo ny alalana hiasa amin'ny hoe mahazo mandray ankizy marefo sy kamboto zareo amin'ny ankapobeny na antsoina amin'ny teny frantsay hoe centre à vocation sociale ao amin'ny ministèran'ny mponina ihany no azahoanan'io fahazahoan-dalana io ohatra hoe mila mpiasa sosialy mila dokotera manokana mikasika ny zaza raha misy dia mila psikology. Isan'ireo lalàna misongadina tamin'ireo notsaraina ny hoe mpivady lahy sy vavy ara-dalàna no afaka manangazaza. Zazatelo farafahabetsany no azon'ny olon-droa atsangana. 70 isa amin'ny ankapobeny ireo zaza omendray aman-dreniny atsangana. 80% malagasy samy malagasy no mifampiraharaha raha vahiny kosa ny manangana ny 20%. Na fananganan-jaza misy orom-pihavanana dia tsy maintsy mandalo aty amin'ny fahefanahiviny miandraikitra ny fananganan-jaza. Amin'ny nanaovantsika ny ratification ny convention de la Haye sy namoahanareo lalàna vaovao dia firenena 5 amin'izao fotoana izao no mahazo alalana miara-miasa à Madagascar: la France, Suède, Danemark, Norvège, Canada, Allemagne, États-Unis, Espagne na ny fasy. Androany masiofo vahiny 7 no nikando tamin'ireo mpisehatra malagasy mikasika ireo volavolan-dalàna ireo. Mbola vinavina ihany mandra-pandanin'ny anteny meram-pirenena izany. Mbola itoy mandritra ny 3 andro ity fikaonando ity. Aorian'izay ny anteny meram-pirenena no andany ary ampanakery ireo lalàna vovolavola ireo. Ireo resaka mandeha kosa ankehitriny mikasika ny alatra tove sy roa tsy misy ny fitarainana nataritra tonga ho an'ny SPDTS sy ny ministera. Hatreto tsy manaiky ny fisian'ny alatra tova anaty trafika natao eto Madagasikara ireo manam-pahefana raha tsy ahivina resaka alatra tovan'ankizy na tonga ny fitsaram-bahoaka izay nahafateratany vahiny Tanosy be ny faraparan'ny taona 2024 tsy fantatry tena ny afaran'ny fanatetihana mikasika ireny vahiny ireny ankehitriny. Fa izay ihany koa ny vadiantsika eo amin'ny maresaka avy any ivelany Etazonia banga iray ny toerana ao Pentagone nametra-piala ny Chuck Hagel sekretera eo anivony voamerany filaminana tsy akasitrahany anoa ny ady fanoherana ireo jihadista ao Iraka sy any Syria fanapa-kevitra izay tsy nankasitrahany fanjakana islamika. Fa nivadika ho antony ara-politika indray no hitorian'ny fanjakana ireo mpiasan'ny ACM efatra vavolombela mandainga kosa no terena mba ahafahana misambotra ny Jean-Marc Kombao ny fianakaviany androany etsy ankilany miantony indray ny fiakaran-dravalomana na fitsarana. Fa fanampiana arabola mitetina sy 270,000 ariary avy amin'ny vondrona Europeanina natao sininy araka tamin'ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola androany. Faraky nefa narahinao teo ihany entana lan-daty afaka 20 andro na iray volana raha elindrindra no mandrafitra ny 700 ireo sakafo mitobaka eny an-tsena ankehitriny ary farany mandeha ny resaka ankehitriny fa ho ampiakarina eto Antananarivo renivohitra ireo voalaza fa dahalo ny ovavo. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalavam-baovao tamin'ny tianio ity saorina hatrany ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany izao vaovao izao moa dia azonao rano anatin'ny tranokala-ny tv.gol.mg ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko. Vaovao shampoing sy volom-pery. Vaovao vao shampoing citron, papaye ciment amin'ny sachet sy tavoahangy. Ankafisa amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Ny fampahalalam-baovao Kolo TV dia niarahanao tamin'ny Vaovao shampoing, sardine Annie, Socavitre.